Nisy kosa ny tsy fanarahan-dalàna nataon'Andriamatora rakototsy zanak'olona Paul nandritra ny fividianana solombavambaoaka famerenana notanterahana tao amin'ny distrikan'ny Belosur-Tsirbina farany teo nametraka fitoriana teny anivon'ny CES araka izany ny mpifanandrina taminy. Laza ny nametraka fitoriana ny anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fividianana na CES amin'ny kandidat solombavambaoaka tao Belosur-Tsirbina Andriamatoa Saory Kristian kandidat avy amin'ny atoko Arema. Ho anty kandidat tokoa dia nisy ny fandikana lalàna amin'ny feny fividianana nataon'Andriamatoa rakoto zanak'olona Paul kandidat ao amin'ity district ihany koa satria dia tsy nametraka felana izy amin'ny mahabe ny tanàna azy ao amin'ny commune tsara otana nefa nilatsaka kandidat solombavambaoaka. Fitoriana zany napetraka fangatahana disqualification ny rakoto zanak'olona Paul candidat député izy io ao Belosur-Tsirbina. Ny antony nametrahana ny fitoriana io dia ny verenay fa ny tsy fanajana ny lalàna mpifidianana satria voalohany aloha io rakoto zanak'olona Paul io dia araka ny filazan'ny asiaraka ny tany olona dia nanolotra ny Andriamatoa Borida ho directeur de campagne nefa ny Andriamatoa Borida io dia anisan'ny manatanteraka ny fitondrana ny matériel de vote any amin'ny SRMV. Manana izahay fijoroana vavolombelona nataon'ny olona maromaro izay mipetraka amin'iny commune andraikentan'ny rakoto zanak'olona Paul io. Ireo fitorianareo dia nisoniavin'ny fokotany, nisoniavin'ny fokon'olona, nisoniavin'ny mpifidy manamafy fa manatanteraka sy mampivory ny fokotany rakoto zanak'olona Paul io. Ary farany tena farany manana taratasy izahay nataon'ny chef district Belosur-Tsirbina manamafy fa manatanteraka ny asa ben'ny tanana anazy rakoto zanak'olona Paul io. Ho an'ny kandidat Saory Kristian izay tonga teo amin'ny toerana faharoa tao Belosur-Tsirbina teo amin'ny fividianana solombavambaoaka naverina dia ny CES no iantefan'ny fijerin'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Nilaza fa mahatoky ny fahendren'ity fitsarana manokana no sanan'ny fividianana ity araka izany ny tenany.